mba hahafantarana ny lalana izorana ampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana sy ny fomba fijery mitovy ny ministera ny fambolena ny fiompiana Aronjono amin'ny alalan'ny foibe mpitondrana ankapobeny fiompiana dia niroso tamin'ny fametrahana lamina sy paikady vaovao hitantanana io sehatra io. Nisy arak'izany ny atrikasa nasionaly ho fametrahana ny paikady mahomby sy maharitra ho fitantanana sy fampandrosoana ny sehatra ny fiompiana izay natao tao amin'ny hôtel de terre Mantsirabe faritra Vakinankaratra ny 12 hatramin'ny 14 Jolay 2024. Tanjona ny anatsarana sy ampitomboana ny famokarana amin'ireo lafim-piarina samihafa mifandraika amin'ny fiompiana. Natao mandray anjara amin'ity hetsika ity ireo mpisehatra rehetra tsisy akanavaka na avy aty amin'ny miankina ny fanjakana na makeny amin'ny mpisehatra ny ataontsika hoe amin'ny fomba efa manomboka ho matianina zany ao anatin'ny fiompiana ary indrindra ireo mpiompy madinika izay ezahana ho avondrona ao anatin'ny fivondronana mpiompy zany. Ny tanjona aloha zany dia ny hoe ahafantarana ny lalana izorantsika zany hoe izorantsika malagasy amin'ny ankapobeny mpiompy ao anatin'izay fampiroboroboana ny fiompiana izay. Teboka maro no nivohitra nandritra ty atrikasa ho fametrahana ny paikady mahomby sy maharitra ho fitantanana sy fampandrosoana ny sehatra ny fiompiana ity. Ny voalohany indrindra dia ny amin'ny lafiny politika izay tokony tondrana fanatsarana ny politika vaovao indray hitantanana an'izay sehampiarina fiompiana izay mifandraika amin'ny vanim-potoana ankehitriny ary indrindrandrindra mamaly an'ireo filan'ireo mpiompy sy ireo mpisehatra rehetra amin'izay lafin'ny fiompiana izay. Eo ihany koa ny tokony hitondrana fanatsarana amin'ny ireo lalàna misy mifehan'izay lafin'ny fiompiana izay satria raha tsika mahafantatra tsara fa ny sehatry ny fiompiana dia tsy maintsy mandeha arakaraka ny lalàna velona sy misy eto amin'ny tany sy ny firenentsika ary tsikaritra tamin'izany ihany koa ny tokony anavaozana ny lalàna izay efa nisy teo aloha mba hifandraiky amin'ireo lalàna rehetra misy eran'izao tontolo izao. Ny ankoatr'izay ihany koa dia ny fanatsarana an'ireo lafin'ny teknika rehetra sy ny fanohanana ny mpiompy amin'ny fanatanterahana ny asa mpiompiana mba hahafana mampitombo aloha an'ilay vokatra izay azony amin'ny fanatanterahana ny asa fiompiana ary indrindrandrindra koa anampiana sy hanohanana an'izy ireo mba ho kompetitif na afaka mifaninana eny anivon'ny tsena na ato amin'ny tsena anatiny zany na any amin'ny tsena ivelany mba hahatonga an'izay sehampiarina izay afaka mivelatra sy miroborobo hatrany. Ny ankoatr'izay moa dia tsy azo tsinotsiniavina ihany koa ny lafiny misy ifandraisana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanaovana fampandrosoana ny sehampiarina eo anatin'ny fanajana ny tontolo iainana sy ny zavaboary. Ny fametrahana fomba mirindra sy maimbopaika eo amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiompiana no ampandrosoana aingana io sehatra io. Izay nahatongavana eto hamoaka ny eritreritray. Raha vao tsy mifanaraka amin'ny eritreritray dia teneninay tsara hoe tsy mety zany. Zahay mihitsy no namoaka azy. Angamba tsy hifanohitra amin'ny eritreritro no zavatra havoakako. Zaho zao ohatra dia nilaza tsara hoe tsy ny santé animale no mahalany ny omby gasy fa ny dahalo. Donc zany jerena mafy ny resaka dahalo dia voasoratra tsara ao anatin'ny paikady ny ady hatao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Bon, mazava tokoa. Ohatra hoe ny fahafatesan'ny zanabiby amin'ny alalan'ny soko dia navoaka tsara ao ny paikady ny tsy fahampian'ny rano ohatra hoe ny tapany atsimo dia navoaka tsara amin'ny petit ruminant hoe tsy ampy ny rano dia tokony hijery abreuvoir na point d'eau atokana ho an'ny bibitsika. Donc zany raha fofezina dia hoe mifanaraka tsara amin'ilay nandrasanay zany dia raha izao manokana dia afapolo hatreto amin'ny atelier fa miandry mba tsy ho ambony latabatra le izy. Teny filamatra ho fameloma maso ny sehatra ny fiompiana manomboka izao ny hoe sehatra ny fiompiana vato sy kitro hifaharan'ny fampandrosoana eto Madagasikara.